manasa antsika ny Papa Léon fa 7 amin'ity volana septambra ity hivavaka ho an'ny fifandraisantsika amin'ny voary manontolo mba ahaizantsika misokatra amin'ny zavaboary rehetra no arian'Andriamanitra. Ny fangatana mpanaovan'ny Papa miaraka amin'ny vavaka fanorana ny andro isan'andro dia manoro antsika ireo toe-panahy angatana mifanaraka amin'izany. Amin'ity volana septambra ity ary sika dia mangataka voalohany indrindra mba ahay amantatra ny aina amin'ny endriny rehetra ao amin'ny zavaboary. Mahagaga fa tsy hitsikaritra akory matetika ny fisiany aina amin'ny tempo sy mitombo na mijaly ao amin'ny zavaboary manodidina antsika, maika izany fa ireo lavitry ny maso. Ao ireo aina ao amin'ny zavamaniry, ao amin'ny biby ary ao amin'ny olombelona avantsika. Miara-miaina amintsika izy ireny ary miombona amin'ny tontolo iainana iray isika. Ny fahazarana fotsiny dia mampijery antsika ny endrika ivelany fotsiny fa tsy mampahita antsika ny aina mamelona any anatin'ny zavaboary. Tsongoy fontena, tsongoy fon'olona hoy isika, kanefa toa ny fisiana ivelany izay zary manelingelina antsika indray aza no tena tsapantsika ao anatin'ny tontolo mikorontana, feno ankiviana sy manety fo amin'ny hafa. Ezaka lehibe ny mahatsapa ireo aina miarabelona amintsika sy mahalala fa misy izy ireny ary iray aina amintsika. Izany fijery izany dia mitarika antsika hikolokolo ny toe-panahy dia ny fitiavana sy ny fanajana ny aina. Ny fahatsapana fa tokana mantany ny aina ao amin'ny zavaboary tsirairay ary izy Andriamanitra nahary ihany no tompony dia manampy antsika hikolokolo ny fitiavana sy ny fanajana azy. Satria aza tsy ho foana ny fisian'izy ireny ary satry hanome toerana azy tsirairay avy. Tokony hanaitra ny fitiavana ao anatintsika tokoa izy ireny ary ny fanajana azy ireny dia fitiavana sy fanajana an'ilay nahary azy. Eritreritra mamitaka sy manodoka ihany ny fanombana ny aina satria misy tero antsika ny niaviny sy ny tanjom-pisiny. Anisan'ny fanazana ny zavaboary tokoa ny fiterana an'Andriamanitra noho ny fisiny, ny fampiasana azy araka ny maizy azy sy araka ny tokony ho izy, ifanasoavana sy anompoana an'Andriamanitra sy ny namana. Ny fandraisana azy ho toy ny soiombonana ara-kolotsaina sy ara-piarahamonina. Ankoatr'izay, toe-panahy vokatra izany ny fahitana ny fifandraisana lalina eo amin'ny samy zavaboary. Ny singa rehetra eo amin'ny tontolon'ny zavaboary dia mifandray lalina sy mifaningotraina ary mamorona tena iray ihany. Ny singa tsirairay no mamorona ny tontolo iainana. Variana isika matetika samy mamelo tena sy miaro ny aina, hany ka manamaivana sy manadino ny hafa ary tsy mitsimbona azy. Rehefa dinina nefa dia sarobidy ny hafa, na ny olombelona izany na ireo zavamananaina hafa, hatramin'ireo zavaboary tsy mananaina aza. Manampy antsika izy ireny hatsapa ny fisiantsika sy hahalala ny tenantsika ary hasambatra antsika. Farany ahy ireo toe-panahy ireo dia manazatra antsika ahitan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fiainan'ny zavaboary ihany fa amin'ny zavamisy rehetra ateraky ny fiodin'ny tany sy ny ranorana ary ny tseron'ny tany, ny fiposahan'ny masoandro sy ny filatsahan'ny alina. Mangany fotsiny misteri ny aizina sy ny fitombon'ny zavaboary mandritry ny alina satria mbola zava-miafina tsy takatry ny saina ny hazavan'ny andro sy ny aina rehetra mihetsika amin'ny tany. Avy aiza izy ireny ka ho aiza. Izany rehetra izany dia manampy antsika iny fa izao tontolo izao dia tsy mba natao olana ovahana akory fa misteri mahafaly natao obanjinina mipiderana sy ankafaliana feno. Manentana antsika izany hangataka ny fahasoavana hatsapana fa tian'Andriamanitra isika, sarobidy ho azy isika tsirairay avy, noforonina tao am-pony sy avy tao aneritreriny miafina tao amin'ny mandrakizay ary tsy mivadika izy. Mahatedera azy izany toa ny Master François avy any Assise dia ampo feno hafaliana sy te hitsaoka an'Andriamanitra no ilazantsika hoe ho deraina ane ianao Tompo. Toe-po sy toe-panahy mahay mankasitraka izany ary fihetsika maneho faniriana te hamaly fitian'Andriamanitra indrindra eo anivon'ny tontolo feno ankiviana.
mba akataka ny Master François avy any Asisana isika atsapa ny fifampiankinantsika rehetra samy zavaboary tian'Andriamanitra ary mendrika fitiavana sy fanajana. Izany no aim-panahy mamelona ny mpivahin'ny fanantenana te handray andraikitra hiatrika ny fanampiny zanak'olombelona sy ny filany ary handray anjara amin'ny asa fandrahana ataon'ny Eglizy matoky sy makatahaka ny fon'i Jesoa.